nareo anieny aladiny sampandrofia ny ryavana ankalazantsika ny Jesosy Kristy mpanjaka soran'Andriamanitra isika raha natratra izany aladiny sampandrofia izany anomboan'ny herinandro masina koa ny raha hariva koa dia iderin'Andriamanitra isika ny salamo fahaefatra amby 20 arahan'hira fahasivy amby 30 aorian'izany dia isy vavaka vita ny ranaizana an-danitra vao mipetraka isika. Salamo fahaefatra amby 20 vakina amin'ny fandimby ny hira fahasivy amby 30 aorian'izany dia isy vavaka. Salamo fahaefatra amby 20 vakina amin'ny fandimby. An Jehova ny tany sy izay rehetra eo aminy, izy rehetra izao sy ny mponina eo aminy. Izy nanonasy tambony ranomasina, tambony rano nampitoerany azy. Iza ny hiakatra ao an-tendrombohitry Jehova, ary iza ny toetra amin'ny fitoerany masina. Andray fitahina avy amin'ny Jehova izy, ary fahamarinana avy amin'Andriamanitra ny famonjena azy. Izany ny taranaka mitady azy, izay mitady ny tavalao. Asandrato ny lohanareo ny vavahady, ary misandraty ianareo ny varavarana fahagola, mba hidirany mpanjakan'ny voninahitra. Iza izao mpanjakan'ny voninahitra izao, Jehova mahery tsy to, Jehova mpiady mahery. Asandrato ny lohanareo ny vavahady, ary manandrata ny lohanareo ny varavarana fahagola, mba hidirany mpanjakan'ny voninahitra. Iza ary izao mpanjakan'ny voninahitra izao, Jehova tompony maro, izy ny mpanjakan'ny voninahitra. Amen. Andiny voalohany faharoa fahadimy. Isika hosanana amin'ny avo indrindra isaorana ny mpanjaka zay avy amin'ny anaran'i Jehova miombom-peo amin'ireo zay nideranao fahiny zay tamin'ny akaranao tany Jerusalema mialohan'ny andro vitsivitsy izy hanolorana anao. Mpanjaka tokoa ianao, mpanjaka ny mpanjaka, tompony tompo, mbola maro ny tsy manaiky anao mpanjaka fa izay izao ny mandray izany mpanjaka ny voninahitra izany. Ko midira amin'ny vavahadinay, midira amin'ny tranonay, midira amin'ny fonay ry mpanjaka ny voninahitra. Izy zao mpanjaka ny voninahitra zao, Jehova ny tompony maro, izy ny mpanjaka ny voninahitra. Izy ny mpanjaka ny voninahitra, Jesosy Kristy Andriamanitra, ny toetra ankavanan'ny ray. Izy ny mpanjaka ny voninahitra, ny fanahy masina ny fanahy ny voninahitra, zay ao aminao mandrakariva.
koa miangavy aminao zay tompo, atreo feno zao fanompoana masina izao. Ry fanahy masinao, ianao no manandratavavaka amin'ny fitaraina tsy azo tononona miakatra namindanitra fa zay mandinika ny fony malala ny hevitry ny fanahy, koa ny dera, ny laza, ny voninahitra, atolotra ianao ray zanaka fanahy masina, ka natratra zao aladiny sampandrofia izao izahay, hanome voninahitra le mpanjaka ny mpanjaka, koa amasiny zao fotoana izao, hoanitra kasitrahana eo masinao, iderana any Kristy, dia ilay nampianatra anay hivavaka manao hoe reny hoe zanandanitra, ho masina ny tonga ny fanjakana, atao misy taponao ety amin'ny tany tahaka ny andanitra, omena niny ny masazo anay, ary mamelana elokay tahaka ny manana izoleko taminay, azo mitonona ny fakapana, manafana amin'ny ratsy, ianao ny fanjakana sy ny hery, ianao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Ipetraka isika anao ny lira fatelo amin'ny telonjato ny andininy fahaefatra mialohan'ny tenin'Andriamanitra zay hoe notsika. Iaraka hamaky ny soratra masina isika ry havako. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Salamo fahavalo ambin'ny folo amby zato ny andininy fahaefatra amby roapolo ka hatramin'ny fahasivy amby roapolo. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Ity no andro nataon'i Jehova, hifaly sy ho ravoravo amin'izao isika. Mifona aminao aho Jehova o, fonjeo e, mifona aminao aho Jehova o, ambino e. Hotahinany izay avy amin'ny anaran'i Jehova, avy ao an-tranon'i Jehova no hitsofanay rano anareo. Andriamanitra Jehova ka nampahazavantsika, roy izy kofehy ny fanaty-piraviravona na dia hatreo amin'ny tandroky ny altara aza. Andriamanitro ianao ka hidera anao aho, eny Andriamanitro ka hanandratra anao aho. Miderany Jehova fa tsara izy, eny mandrakizay ny famindram-pony. Toizantsika ao amin'ny Apokalipsia toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Apokalipsia toko 5:10 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahaefatra. Ary hitako fa indro nisy famantarana iray koa tany an-danitra, sady lehibe ny mahagaga dia anjely 7 izay nanana ny loza 7 farany, satria ireny no enti mahatanteraka ny fahatezeran'Andriamanitra. Ary nahita aho fa indro toa ranomasina fitaratra miaro afo, ary izay naharesika afaka tamin'ny bibidia sy ny sariny, ary ny isan'ny anarany dia nitsangana teo amoron'ny ranomasina fitaratra, ny tana lokangan'Andriamanitra. Ary mihira ny fihiran'ny Mosesy mpanompon'Andriamanitra sy ny fihiran'ny zanak'ondry, izy manao hoe: lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo, Andriamanitra sy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Izany tsy atahotra, ary izany tsy ankalaza ny anaranao Tompo, fa ianao ihany ny masina, ary ny firenena rehetra ho avy ankohaka eo anatrehanao, fa efa naharihary ny fitsarana marina nataonao.
Filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo araka ny marika toko fahiraiky ambin'ny folo ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahiraiky ambin'ny folo. Marika toko fahiraiky ambin'ny folo ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahiraiky ambin'ny folo. Andeha hitsangana isika rehetra eo ampamakina izany filazantsara ny Jesosy Kristy Tompo izany. Ary raha nanakaiky an'i Jerosalema tao Betifaga sy Betania any tendrombohitra Oliva izy, dia naniraka roa lahy tamin'ny mpianany Jesosy ka nanao taminy hoe, mankanesa amin'ny rovohitra tandrify ianareo iroa, ary raha vao miditra eo ianareo, miaraka amin'izay dia hahita zanabiriky mifatotra izay tsy mbola nitaingenan'olona, vahao izy ka ento ety. Ary raha misy olona manao aminareo hoe, ahoana no anaovanareo izao, dia lazao hoe misy raharaha analany tompo azy, dia avelany ho entina ety indray miaraka amin'izay izy. Dia nandeha izy ka nahita zanabiriky nifatotra teo alatrano, anilan'ny varavarana teo andalana, dia novahany izy. Ary ny olona sasany teo nanao taminy hoe, ahoana no amahanareo ny zanabiriky? Ary izy nilaza taminy, araka izay nolazainy Jesosy taminy, dia navelan'ny olona handeha izy. Ary nentiny teo amin'ny Jesosy ny zanabiriky, dia nataony teo ambony ny lambany, ary Jesosy nitaingina azy. Ary maro namelatra ny lambany teny an-dalana, ary ny sasany koa nampiaka ravikazo izay efa nalainy tany an-tsaha. Ary izay nandeha teo alohany sy izay nanaraka teo aoriana dia samy niantso hoe, Hosana, isaorana anie, izay avy amin'ny anaran'i Jehova, hotahina anie ny fanjakana izay avy dia ny Davida raintsika. Hosana any amin'ny avo indrindra. Ary Jesosy niditra tany Jerosalema ka nankeo akanjan'ny tempoly. Ary efa nijerijery ny zavatra rehetra izy, sady efa hariva ny andro tamin'izay, dia niala izy mba amin'ny 12 lahy ka nakany Betania. Amen. Ray masino, manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ivavaka isika. Isaoranay ny fitondranao sy ny fitantananao anay Andriamanitro, ka mahatratra izao alahady ny sapany rofia izao. Misaotra Tompo fa omenao anay ny teninao izay manambara ny nankalazana anao Jesosy Kristy Tompo tany Jerosalema, ary mankalazanao ihany koa izahay ankehitriny. Mangataka indrindra Tompo ny fanahinao masina ho aminay tsirairay avy, izay efa miomana miandrandra fatratra ny afatra ny teninao ankehitriny. Ombay ny fanahinao masina re izahay, na ny mpanomponao izay hampita izany aminay, na ny tsirairay avy izay manaraka izao fitombavaka izao, ary handre ny teninao ihany koa, mba hahatonga anay mpanomponao, afaka hankalaza sy hanome voninahitra anao Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka ny mpanjaka ihany koa. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tomponay, no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Enimpolo amin'ny efajato andininy voalohany sy ny fahaefatra no raintsika mialohan'ny toroteny. Enimpolo amin'ny efajato andininy voalohany sy ny fahaefatra.
manasa antsika hipetraka. Ny fahasoavan'Andriamanitra izay mohatra no falana rehetra ne hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Jesosy Kristy no mpanjaka. Jerusalema, Yerusalem, tanànany fiadanana. Izay ny dikany. Fipetrahan'ny mpanjaka ny Israely avy amin'ny Davida. Indraindray koa ampitoviana hoe tendrombohitra Ziona. Tendrombohitra Ziona dia tendrombohitra anankiray ao amin'ny Jerusalema satria misy tendrombohitra maromaro eo. Fatatsika fa misy koa ny tendrombohitra Oliva. Ny tendrombohitra Ziona dia ilazana koa ilay tanàna masina. Ao Jerusalema no misy ny tempoly ka hafa mihitsy raha amin'ny jiosy zany manka amin'ny Jerusalema izany. Ny mpanjaka dia tsy maintsy hosorana ny Jerusalema teo amin'ny jiosy. Ary zany endrika zany nentin'ny Kristy amin'ity andro an'ity tamin'izany fotoana moa zany niakatra ny Jerusalema mahampanjaka azy. Aneo le mpanjaka aka ny fandreseny izy. Fatatsika tsara fa ny fandreseny dia tsy tamin'ny tontony amin'ny olona rehetra fa fandresena teo amin'ny azo fijaliana. Mpanjaka hafa kely ty andray voninahitra mandray fahefana ka mitenenan'olo hoe hosana hosana. Zavatra roa no resantsika idenitsika ianarantsika. Hoe midika inona moa zany Jesosy Kristy mpanjaka izany? Ny voalohany dia mpanjaka amahany fatorana ho an'izay manaiky azy. Mamahany fatorana ho an'izay manaiky azy. Fatatsika ny tantara. Misy tanàna kely akaikin'ny Jerusalema miala eo Betfaga sy Betania. Izay eo amin'ny tendrombohitra Oliva, eo izy naniraka roa lahy tamin'ny mpianana. Tsy miaramila ny rahana fa mpianatra roa lahy ny oloha lalana. Manao réquisition ny fiteny. Naka inona moa? Naka zana-boriky. Ny firaireana tamin'izany fotoana izany dia tokony soavaly ny tengenana. Kalesy ny solon'ny fiara matanjaka tamin'izany fotoana. Tsy izay ny nalain'ilay mpanjaka fa boriky. Maninona moa boriky? Boriky dia biby maditra nefa tsy matanjaka akory. Tsy tena mazaka entana betsika ny boriky fa izy dia boriky enjana maditra. Ny boriky zany maditra. Tsy aingam-pandeha koa izy. Ary ty boriky ty dia boriky mifatotra zay mbola tsy nitengena amin'ny olona o Kristy. Zany hoe tsy mbola voafolaka io, mbola folahana amako izy ireny mba hitondra entana. Zany sary zany ravana dia maneho ny fiainantsika. Maneho ny fiainan'olombelona. Miseho mahery, miseho maditra nefa andevo ny fahotana. Mifatotra, fatorany fahotana. Sarintsika olombelona io boriky io. Mihevy tena mitondra tena samirery nefa tsy fatany fa andevony Satana. Ilain'ny tompo izany. Ilain'ny tompo izany. Ka teneneny hoe vao izy ka ento aty, ento any amin'ny tompo. Zay no afatra tsotra indrindra raisitsika amin'izao. Ilain'ny tompo. Ampanaoviny ny asan'ny tompo. Ilaina ho vahana, afindra tompo. Avy amin'ny Satana mifindra ao amin'Andriamanitra. Ary zay le mahampanjaka azy zay. Mila votsorana amin'ny fatorana isika rehefa mibaiko ny tompo. Ary tsy mora ny manala antsika amin'ny fatorana satria efa nampiomana amin'ny tompo hoe misy olona foana hiteny aminareo. Misy olona hatrany anakina anareo. Maninona ny vahanareo? Ahoana ny naovanareo azy toy izao? Rehefa misy ny fitenena filazantsara ry abana. Rehefa misy ny fanapahan-kevitra dia tsy maintsy misy mamaly aho. Manomboka anatin'ny fotsika izany hatramin'ny manodidina hoe aza manao an'izany. Vao isika ento aty. Misy raha nala amin'ny tompo azy. Ary zay le zana-boriky. Le zana-boriky rehefa nentina dia tsy hoe ny vahana dia mandeha any. Zay koa mahavony kristianina. Le fahafahana kristianina tsy haitsika miaina azy. Rehefa vahana mota isika dia mietrehitra fa afaka manao damin'ny kibo. Kristianina tsisy fadifady dia atao daholo i zavatra rehetra io. Le zana-boriky rehefa ny vahana dia nitengenan'i Jesosy. Hovakitsika ny andininy fahafito amin'ny Marika 1:20. Ny andininy fahafito hovakitsika manao hoe ary netiny teo amin'ny Jesosy ny zana-boriky
dia nataony teo ambony lambany ary Jesosy nitaingina azy. Le fiainana kristianina nge ohatra amin'ny teninareo hoe miditra amin'ny miala amin'ny klôdoka dia mankaiza mikana amin'ny makarakara ihany, midikizo ihany koa, miditra zioga vaovao. Zay ny fiainana kristianina. Ary raha vao tsy zay ny tsapanao dia tsy fiainana kristianina le midiranao. Miala amin'ny ziogan'ny Satana mankao amin'ny ziogan'ny Kristy ny olona. Fa tsy hoe vahana dia mandeha ho azy ihany manao daniny kibony, fa misy didy vaovao, fitsipika vaovao, tompo vaovao, fitondrana vaovao. Dia vakitsika ny mifanandrify tsara amin'io Matio ndray 2:12. Matio 2:12 ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:30. Matio 2:12 ny andininy 7:20 hatramin'ny 7:30 vakitsika manao hoe mankanesa tiamika ianareo izay miasa fatratra sy mavesatra entana, fa izaho anomenareo fitsarana, ento ny zogako ka mianara amiko, fa malemy fanasady tsy miavonam-po dia hita fitsarana ho an'ny fanahinareo ianareo, fa mora ny zogako ary maivana ny entiko. Izay ny sary an'le mpanjaka. Mankanesa tiamika ianao izay sahirana, ianao izay andevozy ny zava-mahadomelona, andevozy ny ditra maro samihafa, ny fijangajagana, ny fitiavam-bola. Izaho anomenareo fitsarana. Misy olona miasa mafy mitady vola mameno paosy efa miliardera, mbola mikatroka, tsy misy fitsarana. Izay le hoe sao dia tokony hifindra tompo ianao. Ento ny zoga ka mianara amiko. Amin'ny teny vahiny dia mettez-vous à mon école. Misy sekoly lehibe ianaranao fiainana ao amin'ny Kristy zany. Fa malemy fanahy sady tsy miavonam-po maivana ny entako ary mora ny zogako. Ankehitriny koa ry havana dia mahany fatoranao ny tompo. Ary zay tsy azony reto jiosy reto ny Jaona 4:9. Ny jiosy mieritreritra hoe tsy andevo izy, nefa izy amin'izany nefa andevon'ny Romanina, mbola milaza tena tsy andevo ihany. Fa ny tena andevo resamin'ny Kristy eto dia ny fanandevozan'ny ota. Ny Jaona 4:9 Jesosy dia niteny azy ireo manomboka amin'ny dininy 1:30. Raha maharitra mitenika anareo dia ho mpianatro ary ny fantatrareo ny marina afaka anareo tsy ho andevo. Inona valin'ny Jiosy? Taranaki Abrahama anie zay tsy mbola andevo, nefa amin'ny fotoana io ary izy efa ambany zogan'ny Romanina. Izay le olombelona zay tsy manaiky resmi, tsy manaiky gisitra, milaza tena mbola mahavita tena ihany, milaza tena mbola tsy ho mpanota ihany. Mba vakitsika ny Jaona 4:7-30. Jaona 4:7-30 amin'ny tompo hoe Jesosy namala azy hoe lazaiko aminareo marina dia marina tokoa fa izay rehetra manota dia andevony ota. Ahoana ny lazanareo fa tsy andevonareo? Mbola tsy milaza ny Romanina fa ny fahotana ny tena mahandevony olona. Ny mpanjaka lehibe ny miakatra an'io amponao ry havana. Tea mahanao hiala amin'ny fatorana izy, maneke azy mba ho tolorany amin'ny mahazaka mpitiavana ianao ka ho tariny mankana amin'ny fiainana mandrakizay. Ny zavatra faharoa tsy vitany hoe mpanjaka mahany fatorana ho an'izay manaiky azy, fa mpanjaka mitondra famonjena ho an'izay mandray azy. Mitondra famonjena ho an'izay mandray azy. Hosana, vonjeo re, za midikan'le hosana. Nanaiky azy ho mpanjaka ny olona tena an-dalana, nahatsiaro ny fanosorana mpanjaka ny Jerusalema. Dikany hoe vonjeo re na hosana mpanjaka vaovao anankiray dia mampirisika azy ianao ny asany, mampirisika azy hiaro ny vahoaka, mampirisika azy hikarakara ny vahoaka, mampirisika azy hiaro ny vahoaka amin'ny fahavalo. Hosana, isaorina ane izay avy amin'ny anaran'i Jehovah. Ho tainana ny fanjakana izay avy dia ny fanjakan'i Davida raitsika. Amin'ny Jiosy zany ny mpanjaka dia tsy maintsy mivoaka amin'ny taranaky Davida, ary ny Mesia koa dia mivoaka amin'ny taranaky Davida. Nekeny olona tena an-dalana reny. Fanjakana avy amin'ny Davida ihany no afaka hamonjy ny olona, ny fiavian'ny Mesia ny olona, nefa aoka va olona tena an-dalana ihany reny, fa tsy nimponina tany Jerusalema. Ny tao Jerusalema tsy niontsona amin'ny fotoana io, fa ny olona tena an-dalana ihany. Zany hoe olombitsy ihany reo nanaiky an'i Jesosy mpanjaka reo, le olona tena an-dalana hamonjy fety, hamonjy ny fetin'ny Paska. Ary zay le famintanina, ianao aiza?
amin'ny 1:20 hoe Jesosy niditra tany Jerusalema dia nangina ny olona. Jerijery teo izy dia lasa. Jerusalema tsy niomana akory an'ray an'ity mpanjaka. Tsy nifaly kory an'izay an'ity mpanjakana. Sao dia mba izany ny fotsika. Sao dia mba izany ny fiangonantsika. Tsy miomana akory an'ray ny Kristy ilay mpanjaka. Fa manao fahazarana. Olombitsy ihany ireto nandray azo mpanjaka reto. Nefa ny hosana, famonjena no entin'ny olona io, no entin'ny mpanjaka io. Ary tanteraka izany tao anatin'ny andro vitsivitsy. Fa ny olona tany Jerusalema omboiomboy ny azy. Rehefa tsy misy ny tombotsoa nofo dia miala amin'ny olona. Zay ny famonjena tadiavin'ny olona, famonjena ranofo. Misy zao olona tsy vavaka tsony raha voavoany aretina mandoza io ny avany, satria tsy mahavonjy azy Kristy. Dia hiala izy tahaka ny tao Jerusalema. Hiala tsy hivavaka izy. Ahitana zavatra be dehibe aorian'ny tery havany. Misy olona tsy hivavaka tsony satria tsy mahavonjy zany Kristy zany. Kristinao, Kristy inona? Mpanjaka tahaka nahoana? Mitovy amin'ny dokotera ihany izy raha mpanasitrana. Misy ny olona hiala tsy mivavaka satria tsy nahazo vola. Ngamba Kristy zany mitovy amin'ny banky ihany aminy. Zany ve nandananao amin'ny fiangonana, resaka arena, tombotsoa ho anao manokana mba mandraisan'ilay mpanjaka. Salamo 7:20 dia milaza salamo natao tamin'ny mpanjaka. Izay ilazana hifaly sy ravoravo. Fifalian'ny olona iray mpanjaka tokony fifalianao amin'ny fonao. Hoentinay ny fanatitra hozy izy rohizanay hatramin'ny tandroky ny altarany fanatitra. Fifaliana lehibe no amin'ny salamo 7:20 no ny fitondran'Andriamanitra ny vahoaka. Mifone vonjeo re Andriamanitra ianao ka hideranao aho. Ary zany fiderana mpanjaka zany dia mbola averina amin'ny Apokalipsy 5:12. Manola ny loza rehetra manjona ambony tany. Ny anan-danitra kosa mihira ny firano Mosesy. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao. Mahitsy sy marina ianao mpanjaka mandrakizay. Izany tsy ataoko fa niariary ny fitsarana ataonao. Na dia misy ara zao zava-manjo ny firenena zao dia tokony hiderin'Andriamanitra ny kristianina. Marina foana Andriamanitra. Inona moa no adalana tsy nataontsika tetỳ ambonin'ny tany, na tamin'ny tontolo iainana, na tamin'ny fiarahamonina. Iza moa isika nanometsina n'Andriamanitra raha misy valana retina, tsy hampahafiry ny fahotana nataontsika teto amin'ity tany ity zany. Ka tokony hideran'ilay mpanjaka tsika ninina miseho. Fa lehibe sy mahatalanjona raha mitsara izy dia marina tranony fitsarana. Koa na ninina miseho eto amin'ny firenena, andao isika hiantoraka mandrakariva amin'ilay mpanjaka, ka anao mandrakariva hosana vonjeo re fa mpanjaka lehibe no miakatra ao amin'ny natin'ny fotsika. Man'Andriamanitra rery ny voninahitra. Amen. Izany sitrapon'Andriamanitra izany dia andeha hifona eo anatrehany isika ry havako. Ianao Jesosy Kristy Tompo no mpanjaka, ary izany mahampanjaka anao izany no amahanao ny fatorana ho an'izay manaiky anao. Ilainao hanao ny asanao izahay ka dia vahanao tokoa ho afaka amin'izay rehetra mangeja anay. Tianao izahay ka izany no antony amahanao anay, saingy tsy mifanaraka amin'izany no ataonay. Fa ny fahafahanay dia nentinay nanao izay dany ny kibonay, nentinay nanao izay sitraky ny fonay. Na dia ny vahanao azy izahay Jesosy dia mbola mamato tena amin'ny ataonay ihany. Ny mampanjaka anao
dia nitondranao ny famonjena ho an'izay olona mandray anao. Tonga ianao hitondra izany famonjena izany ho an'ny olona rehetra, indrindra fa izay mandray anao. Tsy mba nandray anao izahay, tsy hainay ny nanome voninahitra anao tamin'ny fahatongavanao tety amin'izao tontolo izao. Ny antsoantso famononanao aza ny nataonay. Vonjeo izahay Tompo ho afaka amin'izany fahalemena izany, mangataka ny famahanao izahay amin'ny alalan'ny famelanao ny elokay noho izany ditry ny fonay izany. Ekenay Tompo ny fahadisoanay, nandany mahampanjakanao izahay, ka tsy mba nanaiky ovanao, tsy nentina andray ny famonjenao izay nentinao anay izahay. Mamela ny elokay Tompo, fa fantatray ny fahadisoanay, ary izany no anondrianay lohanay, angatahanay famelany eto anatrehanao ankehitriny. Diovy izahay raha sitraka ao Jesosy, mba hahatonga anay ho isan'ny olonao, ka ho hanaiky anao Jesosy Kristy Tompo, amin'ny mahampanjakanao, amin'ny mahampanjaka mitondra famonjenanao ihany koa. Amin'ny anaranao no angatahanay famelan-keloka. Amen. Efatra amin'ny efapolo amin'ny efajato ny andinin'ny telo voalohany. Efatra amin'ny efapolo amin'ny efajato ny andinin'ny telo voalohany toy ny vavaka fifonana. Ni
Zay mibebaka mariny tokoa ka vonina ndray zany mpanjaka lehibe zany mitranangana ndray nyteny somafaly fa mafany fahotanao izy. Hoe ny soratra masina. Fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka ao amin'izao tontolo izao hanameloka izao tontolo izao, fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Ary hokoko Jesosy Kristy Tompo, izaho koa tsy manameloka anao, ka mandehana ary amin'izao andro sisy izao dia aza manota intsony. Noho izany ary ry havana, dia voavela sy voafava avokoa ny fahotanareo, ny amin'anaran'i Kristy Tompo, koa sy amia amin'ny deran'ny Tompo ianareo. Voninahitra ny amin'ny avo indrindra, ho an'Andriamanitra. Fifalianao antsika ny miaraka mihira ny hira fahadiampolo amby zato andinin'ny fahatelo, noho izany famelan-keloka azontsika amin'ny fifaliana izany. 50 amby zato ny andinin'ny fahatelo, mianatra no Tompo ô mba hifalianay. Nivavaka isika. Isaoranay hatrany ianao ry Tompo Andriamanitra rainay io. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo, ilay mpanjaka be voninahitra tonga hamonjy anay, hamany fatoranay, mitondra famonjena ho an'izao tontolo izao. Misaotra Tompo, fa afaka niara-ny ombavaka izahay amin'izao alahadiny sapandrofia izao. Atserovanay ny akaranao Jesosy Kristy Tompo tany Jerosalema. Ko misaotra Tompo noho izao fotoana izao. Ankehitriny izahay dia avy manatona anao indray, mitondra izay rehetra tianay hoentiny ao anatrehanao. Ny fangatahanay Tompo, tsy miafina aminao ny zava miseho eran'izao tontolo izao. Ary efa tonga eto amin'ity firenena ity, iaran'izany ny vahoaka kristianina izay tratry ny tsy fisokafany fiangonana ankehitriny. Isaoranay ianao nefa Tompo, ny amin'ny fisiany fandrosoana izay ahafahanay miombavaka amin'ny alalan'izao fanimpom-pivavahana
tonga ato an-tranonay izao. Mivavaka aminao izahay Tompo, ho an'ny isan-tokantrano izay nandray izao fanompoam-pivavahana izao, ny ijerenao azy ireo, ka hahatonga azy hahita ny famonjenao Jesosy Kristy Tompo, hahatonga ny tokantrano tsirairay avy handray ny famonjena dia ny famahanao azy ireo amin'ny gejany Satana. Mety misy tompony marary nanaraka izao fotoam-bavaka izao, vahao izy Tompo, ka vonjeo amin'izany aretina izay mahazo azy izany. Mamatotra na ihany koa ny tahotra noho ny aretina maro samihafa. Mangataka aminao izahay Jesosy, ny hamahanao anay, mba tsy ho gejain'izany izahay, indrindra fa ny kristianina izay manana anao Jesosy Kristy Tompo sy mpamonjy azy ireo. Entinay ambavaka aminao ny firenenay, ianao Jesosy Kristy Tompo, izay efa noraisinay ho mpamonjy izao tanindrazanay izao ani, hamaha ny fatopatotra maro samihafa, ny fanompo-tsampy, ny fangejana izay ataon'ireo tsy mataho-tody. Indrindra Tompo, fa maro ny mpanary raotra amin'izao andro sarotra izay diavin'ny firenena izao. Vonjeo ny taninay Tompo, ary ampio ny mpitondra, tolory saina izy ny amin'izay fomba hampandrosoana taninay ity, ny amin'ny fikatsahana ihany koa izay mba ilamina ny vahoakanao. Tsy ty firenena ity ihany fa izao tontolo izao Tompo, vonjeo marobe ny resaka mandeha izay hitanay amin'ny fampahalalam-baovao sy ny sisa. Raha tsy sitraponao Tompo, dia zavela ho tanteraka izay tetikady ataon'ny Satana entina hamtena izao tontolo izao. Engany mba ho voavonjy avokoa izao tontolo izao, indrindra fa ireo izay efa nandray anao ka manaiky anao mpamonjy naiza naiza toerana misy azy amin'izao fotoan'izao. Izany Tompo, novavaka iasandratra ataonay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary misaotra ny amin'ny valim-bavaka izay atolotra ho anay tsirairay avy, fa raisinay amin'ny finoana sahady izany. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy, amen. Andeha ry havako hanambara ny finoantsika an'Andriamanitra raisy Jesosy Kristy Tompo ary ny fanahy masina isika, ka ny fanekem-pinoana apôstôlika izay raisantsika amin'ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao no iarahantsika rehetra manambara. Mino an'Andriamanitra raisy tompanao lanitra sy ny tany, ary mino an' Jesosy Kristy zanalahy tokony tompontsika, izay nitorotoronina tamin'ny fanahy masina, nateraky Maria Virginy, nijaly ranon'apaka Ponty Pilato, nomboina tamin'ny hazo fijaliana, maty ka nalevina, nidina tany amin'ny finantsika, nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo, niakatra ho any an-danitra, mipetraka ankavan'Andriamanitra resy. Avy any niaviany tsara ny velona sy ny maty. Mino ny fanahy masina aho, ny fiangonana masina manerana izao tontolo izao, ny fiombonan'ny olona masina, ny famelan-kely, ny fitsanganan'ny tena maty, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mahazo toerana ry havako. Io mampanahy amin'ny fanasamin'ny Tompo isika, ny ray ara-panahy isika araka ny fomban'ny fiangonana fahizay. Hoy ny soratra masina. Fa tsy nisy niakatra nan-danitra fa tsy lanidina avy tanan-danitra dia ny zanak'olona izay anan-danitra. Ary tahaka nandratan'ny Mose sy ny menarana tanan'efitra, ny tsy maintsy anandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay izay rehetra mino azy. Izany famonjena nataon'i Kristy izany dia aseho amin'ny alalan'ireto famantarana hita maso reto, ko asan-drato amin'ny Tompo ny fonareo. Mety tsy mahavonjy ary tokony ataonay naovinanao vinany misaotra anao Tompo, fa Tompony Tompo sy mpanjakany mpanjaka ianao. Andriamanitra avy amin'Andriamanitra mazava amin'ny mazava, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra, nanao ny famonjeny ianao ho an'izao tontolo izao. Ko izany derain'ny anjely tsy omby alina, ny kerubima sy ny serafima rakotry ny elany, ny arikanjely, ny olom-boavitra efa tonga aminao, ko mianto izay Tompo, miangavy amin'ny fanahy masina mba hitondra ny fiobianay mba hitambatra amin'ny olona masina, ka mahazo mira sy miobo mankalaza izay ka anao hoe
Hoenontsika ny teny fanorenana izao sakramenta masina izao. Fa i Jesosy Tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia nivakiny ka hoy izy: Ray soa hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanay. Dia araka izany koa ny kapoaka rehefa ninana dia hoy izy: Misotroa amin'ity ianareo rehetra va ity ny rako ny amin'ny fanekena vaovao izay alatsika ho an'ny rehetra famelan-keloka, izao no ataovy fahatserovana navinana misotro ianareo. Fa navinana ianareo ny mihina itony mofo itony sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny Tompo ianareo mandra-piavina. Ivavaka isika. Tsaronay dia tsaronay ny lalana amin'ny tendrombohitra Oliva, Betfaga sy Betania, ny zanaka boriky izay novahana, ny olana miratra ny lamany sy ny ranon-tsakazo. Hosana, isaorana ny mpanjaka izay avy dia avy amin'ny anaran'i Davida. Misaotra anao zay satria avy ianao hanome hanolotra. Tsy misy manana fitiavana lehibe noho izao dia ny manolotra ny ainy hamonjy ny sakaizana. Misaotra Tompo noho izany famonjena lehibe izay vitanao izany. Amen. 2:2 ny andininy voalohany. Ny fanahy masina isika. Ny fanahinao ny mahary anay, mamelona anay, manamasina anay, manomenay zava-tsoa rehetra sesehina. Ny fanahy izay nanangana an' Jesosy Kristy tamin'ny maty, ny fanahy izay nanorona ny fiangonana niaraka tamin'ny apôstôly, ny fanahy nanaovana batisa anay, ny fanahy nanokana anay mpanefanasan'ny Tompo, izany fanahy izany no angatanay Tompo, hambomba anay sy ato aminay, mba hiasa mikera ato aminay, hahatsarovanay tafahombona amin'ny nofo mandany Kristy, na dia tsy mandray izany mivantana izay ny fananao masina ny tomboka se mahatonga izany iainanay. Koa mianto aminao izay ry fanahy masina, hamasino ny mofo mba hanambara amin'ny tenan'i Kristy, hamasino ny divay mba hanambara ny rany Kristy. Ka anao amin'ny fanahy masina tanteraka ny teny zanako amin'ny alalanao rehefa miombona izay rehetra mofo sy divay, ka amin'ny alalan'i Kristy sy miaraka amin'ny Kristy, ary ao aminao Andriamanitra iray tsy tokoa, mba amin'ny firaisina amin'ny fanahy masina ny laza sy ny voninahitra rehetra mandrakizay. Amen. Ny mofo izay vakitsika dia firaisana amin'ny tenan' Jesosy Kristy tompontsika izay nivakina ho antsika. Satria iray ihany ny mofo ary sika rehetra dia tena iray ihany koa na dia maro aza ary samy miara-mandray amin'izany mofo iray izany avokoa. Ny kapoakan'ny fisaorana izay saorantsika moa tsy firaisana amin'ny rano fanekena va izany? Ny rano fanekena vaovao izay nalatsiny ho antsika ho famelan-keloka. Amen. Ndesika iombona amin'ny vavaka fanetretena manao hoe: Tompo, tsy mendrika natao hoe zanakao. Tompo, tsy mendrika ny tena. Tompo, tsy mendrika ny tsika izay tsontsony latsaka natao. Kanefa hoenao izay manatona tsy mba ho laviko mihitsy. Amen. Hoy Kristy Tompo, andeha fihivavotra avokoa izao ny zavatra rehetra. Amen.
Laran-kira fa 220 ny andinin'ny faharoa. Ny mofo hoaninay ry Jesosy milaza aminay ny tenanao. 220 ny andinin'ny faharoa. Jesosy Kristy ilay mpanjaka izay mamano fatorana ho an'izay manaiky azy. Raiso hano ity ny tenako izay omena ho anareo, izao no ataovy ho fahatserovanay. Misotro ny divay zahay izao ahatserovanay ny anitra anao. Ny andinin'ny fahatelo amin'ny 220. Jesosy Kristy izay mitondra famonjena ho an'izay manaiky azy. Sotroana rehetra ity fa ity ny rakony amin'ny fanaikina vaovao izay alahatsika ho an'ny rehetra famelan-keloka. Sotroy izany ka misaora ao am-ponareo. Misaotra anao izay Andriamanitra fa efa nandray araka izay mety izao sakramenta masina izao, hanim-panahy mahavoky ary sakafon'ny fanjakan'ny lanitra. Misaotra anao izay satria mandray am-po ny fahasoavanao ny amin'ny fiasan'ny fanahy masina izay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina. Misaotra Tompo. Amen. Zao no afatra ho antsika. Jakoba 5:9-10. Jakoba 5:9-10. Koa mifaneke heloka ianareo ary mifampivavamba ho sitrana ianareo. Ny fiasan'ny vavaky ny marina dia mahery indrindra. Amen. Petraka isika. Tsoran'Andriamanitra isika mbola afaka nantanteraka izao sampandrofia izao. Manomboka ny raha riva ny herinandro masina dia miaraka zany isika, efa misy ny fandaharana dia miombo mpanahy amin'izany isika, ary ho alaintsika amin'ny aina manjery avy hatrany amin'ny fitaovana ampelantanantsika ny fotoam-bavaka mandritra ny herinandro masina manontolo, mba hiombona amin'izany isika, kaoka hiombo mpanahy amin'izany isika. Hitsangana isika marina amin'ny fotoana sy handray ny tsodrano amin'ny hira 5:32 ny 4 sy ny 5. Pamirapirira mitavana aminareo aneny Tompo,
ka hiantra anareo ananatra mitavana aminareo aneny Tompo ka hanome anareo fiadanana. Petraka ivavaka mangina isika. Lehibe sy mahatalanjona ny asanao, Tompo Andriamanitra tsy toa, mahitsy sy marina ny lalanao, ry mpanjaka mandrakizay. Hosana avy amin'ny avo indrindra, isaorina iny mpanjaka zay avy amin'ny Davida. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.